Atmosfera ny lanitra ny tena ahafantaran'ny olona anazy misy hira maromaro izay henontsika fa tsy fantatritsika hoe bodikely ve ny ao ambadika izany fa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra dia araoany ny tantaran'ny bodikely sy ty fanadihadiana niaraka tamin'ity. Nianarana hono tanimboanjo dia misy ny bodikely dia misy ribodo dia misy pirafo dia androany nareo tantaranay an'izany atao hoe iza moa bodikely inona le zavatra iseho amin'ny 18 juillet ao amin'ny CCSK araoany Naodrany Isina dia isa dia izy bodikely dia zahay Bodikely lovers. Ie, atao amin'ny apolo amin'izay misaotra betsaka aminareo nandray anay dia afakely ty vidéo ty satria iresaka amin'ny bodikely zay tena hoe antaninay daholo momba bodikely ministry ho an'izay tsy mahafantatra zany dia mangala seza dia tantaranay anareo hoe iza moa bodikely. Ie. Bodikely manomana événement ho antsika ngezabe amin'ny 18 juillet ho avy zao à partir de 15h au CCSK tamena dia fotoana iresadresahana aminy sy fanankalozantsika aminy hoe iza moa izy dia ahoana ny tena zavatra hitranga amin'ny fotoana io. Ie. Falmerabanareo mandray anay Sarasdina coucou daholo coucou ny équipe atao amin'ny apolo mandray dia faly be koa tonga eto androany afaka hitafatafa aminareo mahakasika amin'ny fotoana ao amin'ny SK amin'ny 18 ho avy zao io ngamba voalohany indrindra hoe bodikely hoe mba voalohany mba somary ngezangeza kely dia tena hoe ho an'i Jesosy ny voninahitra satria be da be ny etape lalovana dia tonga amin'izao dia ny zavatra tiako lazainao anatin'ilay izy zavatra ara-panahy ilay izy dia manentana antsika sady hoe amboariny programme be da be ny zavatra mitranga na eto firenentsika raha amin'izao dia tena mila mijorontsika zanak'Andriamanitra ao anatin'ny hoe tsy mi-appartenir an'ity tany ity tsika fa manomana mandrakizay dia izay mihitsy nefa ilay antso izay mihitsy ny alohan'ny mozika alohan'ny hira dia misy an'izay antso izay hoe toro filazantsara dia izay mihitsy ny tena mavesatra atao anatin'ny fona bodikely ministry izy toro filazantsara zara famarinana ary indrindra hanomana ny olona foana hoe hiverina ny Jesosy hoe dia izay ny tena antony fotoana io tena marina. Zaho nafantaniana bodikely za zany tany mijery tena hoe bodikely ny hira voalohany zany dia tena ohatrany hoe bodikely ny kely indrindra amin'ny mpitory sy mpihira filazantsara sy mpiakohaka nefa ilay atmosfera ho eto amin'ny bodikely tonga dia atmosfera lanitra tonga dia eo zany ianao dia tena hoe sapanao ilay présence an'Andriamanitra dia saika antaniko hoe ohatroana misy préparation ve misy taona hoe bodikely ohatry hoe malahelo dia tena maka fotoana mihitsy hoe aloha za tena mivavaka kely sa ohatrany ahoana satria tena hita mihitsy zany hoe tsy bodikely ilay fanatrehana fa tena hoe tena fanatrihan'Andriamanitra hoe palpable ilay izy. Iny moa zany Jesosy manao an'iny au fait ny zavatra azoko antoka fotsiny hoe de mon côté hoe na anatin'ny tononkira na anatin'ny firam-baovao izay hitarita fanamasina dia zavatra iainako aloha ny zavatra zaraiko dia tsisy hoe parfaite fa tsy haiko hoe Jesosy nietaetako izany dia tena ineto miakatra iny tena hoe amin'ny fotoana rehetrarehetra dia iny mibalizan'ny fiainako hoe tiako hoe ho tafakambana amin'ny Jesosy foana fa momba ny hoe fitenen'ny Sara teo hoe palpable sy sisa tena Jesosy iny satria olombelona mbola manana fahalemena mbola misy zavatra tiana ialana be da be fa iny moa tenin'i Jesosy ny afafy dia izy mi-honoré ny teniny amin'izay tiany ampiasana anazy dia donc tsy sitirako mihitsy zavatra rehetrarehetra izay mety ho fitrangana io. Ie. Za manam-panontaniana kely ianao fantaniako hoe
botikely zao efa ao anatin'le hoe botikely misy toizy misy antson'Andriamanitra atao anatin'izy io zany dia nitanterahany botikely teny anany fanontaniako hoe ahoana nahafahana hoe détecter an'izay hoe antson'Andriamanitra dia ahoana ny hoe indraindray mantsy ny olona rehefa misy antso amin'ny fiainany dia io izy le mbola mangataka-antso ohatr'izany ahoana ny hoe ahafahana hoe nisy an'le hoe eto aho tonga dia raisiko le antso dia eo amin'izay nisy an'le hoe anao an'le misy toizy au fait matoa Andriamanitra manome potentiel olona anankiray dia mila tonga saintsika zany hoe tsy namen'Andriamanitra par hasard ny capacité fa foana hoe ho an'ny fanjakana mandra-pahatongako teo amin'izay stade izay nefa ohatry ny olona rehetrarehetra ako naniry tia ny hira dia ohatrany fa ny zavatra nitikihana fotsiny tao anatin'le izy hoe niondana n'ireny mpira rehetrarehetra niondana ny rehetrarehetra reny kopatanana zay tendana botikely fa tonga tamina stade anankiray hoe nangetaeta zavatra maritra mandrakizay ohatra hoe raha nahaka an'ity mpanakato anankiray ty ve za dia inona ny zavatra voaraiko mety hoe ratra ny ratrany koa mety mifindra ty amiko ny be satria amiko ny ohatra hoe ny hira anankiray dia nisy fanana nosika anao dia amiko rehefa tsy fanana Andriamanitra manosika anao zavatra anankiray dia fanana zao tontolo zao dia dikan'izay rehefa tsy mamono rehefa tsy manome fiainana dia mamono dia tao anatin'izay nefany tsy tonga dia hoe netiko fa nanandrakandrana teny dia tsapako foana hoe misy message avy amin'Andriamanitra dia zavatra maritra mandrakizay zany hoe no afaka midisparaître avy eo fa ny tenin'Andriamanitra maharitra mandrakizay dia nila process mavabe koa ilay izy satria za koa au fait ny tanjoko tsy ho mpihira mihitsy hoe andeha anao hoe nofinofiko ny ho mpihira fa nisy fotoana ary azy hoe tany ambadika foana misy hira zao mety renareo mandeha foana any amin'ny onjam-peo any zany na noratra azy nameny Jesosy an'ala izy fa tena nazo directive hoe tsy mahazo mirana io ianao ary amatona ny maro groupe be zay hoe ho an'Andriamanitra rery moa voninahitra dia tonga amin'izay fotoana za zany ohatrany efa hoe nionona tamin'izay zavatra farak'izay tiako manao feo lafika manosika olona avy aoriana dia tsy nieritreritra mihitsy hoe aiko Jesosy hoe ianao amin'izay fa nisy fotoana anankiray amin'izay ohatrany hoe mialokaloka tao ambadika izay foana hoe rehefa ianona mihiran'ilay izy efa navokako le zavatra omenao Jesosy efa nameko ny any efa dia ay Jesosy efa nitako koa taty aoriana hoe ianao amin'izay dia nisy fotoana teanao fosy Jesosy hoe mipetraka aloha dia mijery fa rehefa tamin'ny fotoana amin'izay hoe izay ilay hoe endry Andriamanitra tsy naniry anao nininona tsy naniry hoe tsy haiko hoe mpiankohaka kokoa zany que artiste raha zay tsy naniry anao zavatra fa Andriamanitra ho azy miasa tamin'ny alalan'ireny hira raha tsy za akory ny nahafantarany olona ny hira raha hoe tena izay fa nanaraka onjany fotsiny dia zao moa tonga amin'izay tamin'ny izay miandry anao tena marqué zany hoe teo zany nasian'Andriamanitra zavatra be zay teo amin'ny fiainako dia ohatrany efa naiko maty efa tany efa ahoana mbava ahoana fahafatesana dia teo any nanonitra hoe ao Jesosy fa tsy ho tiako faninantsony fa hijoro ary dia ataovy amin'izay izay tianao dia tsy niezaka be fa navoaka izay miandry anao dia tena lasa botikely misy toizy amin'izay izy taty aoriana dia ho an'i Jesosy ho voninahitra tsara Jesosy zany remarque comme botikely zany hoe ny tory misy be da be ohatrany hoe mitraduire le hira avy any ivelany sy ohatran' zany fa botikely zao nanapa-kevitra mihitsy hoe za noratra satria nomen'Andriamanitra an'izay fanomezam-pahasoavana izay dia ohatrany ahoana ny ahatongavan'le inspiration dia inona ny témoignage tena hoe nanamarika amin'ny botikely hoe anoy foana avy amin'olona c'est sûrement tsy maintsy misy olona zany voakasika dia raha mba afaka tantaraina raina roa témoignage
au fait ny hira rehetra anaty révélation aloha dia tsisy zavatra hoe miainga avy amina hoe dia amorokira ohatr'izao fa tena hafa be eto miakatra zao azoko tany anaty nofy isy etaeta asoafe hoe asoafe be izay mivady mihitsy moa tamin'izay fotoana izay hoe tsapanay hoe efa ao amin'i Jesosy izay tsapanay hoe efa voavony izay fa ohatra mbola nisy zavatra ara-panahy feno taty anatinay dia iny moa avoaka ihany le révélation hoe mbola tsy feno tao anaty communion ilay motafakambana aminao dia nitrandraka an'izay hoe fa inona le izy dia kay rehefa dinihana le fiainam-panahinao zany dia hoe certes tena teo Jesosy fa mpamonjonao foana izy hatramin'izay fa mbola tsy naka-toeran'ilay tompo izy izany hoe ilaiko ianao Jesosy amin'ny fivelomako amin'ny asako amin'ny fitezana ny ankonako fa rehefa Jesosy indray no mba miteny hoe ilaiko ianao amin'izao dia ohatrany hodidiana fanina kely izay izany hoe teo amin'ilay toerana tsy haiko be da be tsika mety mbola amin'izay toerana izay hoe eo amin'ilay hoe mangataka eo Jesosy marary tsika dia Jesosy mahay manao zavatra rehetra zao fa misy fotoana amin'izay rehefa tonga eo amin'ilay hoe hiditra amin'ilay famatorana raha-panahy amin'izay izany hoe tsy mpitako tsony ianao izay zany ilay hipetraka ilay mahatompo an'Andriamanitra fa ianao indray nitakian'Andriamanitra toe-mpanaraka an'Andriamanitra ireo vokatry ny fanahy rehetra dia eo zany ilay hoe eo ilay tanteraka ilay communion rehefa manomboka tonga amin'izay dingan'izay tsika hoe tsy zanaka tsy hoe mpangataka tsony fa zanaka amin'izay hoe miara-mikarakara fanjakan'Andriamanitra dia ohatr'izay foana ny hira rehetra tsy nisy hoe hira zany ka hoe izay mahatonga anahy tsy manenjika isana hira tsy manenjika album koa tsy manenjika hoe tsy ampira mihetsika fa rehefa tsy mameno fanamasina dia tsy maréagir ary ny tononkira sy mélodie dia miara-milatsaka instantanément izany hoe tsisy hoe namorona mety mamety izy hoe tonga dia tamin'ny eto miakatra zao dia anaty nofy dia tonga dia mifo dia mba enregistré s'il te plaît fa mahazo zavatra avy amin'ny fanamasina dia mivadiko tonga dia mandray dia ohatr'izay foana ilay izy hatrany teo amin'izay miandrenao indray tena niatra tamanaiko mihitsy satria ilay teneniko teo nisy fotoana efa tena hoe lasako dia nampianarin'Andriamanitra hoe tao anatin'ilay izy zany nisy epoque nianatra amin'izay ilay hoe izay zany hoe vita ilay eto miakatra niditra tamin'ilay hoe ataovy amin'izay tianao amin'izay ary Jesosy eto tsy hametraka tsony dia kay rehefa tonga amin'ilay hoe izay tianao Jesosy dia Jesosy eo mampianatra toe-po amin'izay mampianatra faharetana izy mampianatra ny hoe fanekeny izy hoe tsy mandahatra tsony ianao fa alamina amin'izay dia mandra-pahavokatra izay zavatra izay dia tena nisy sedra be mihitsy tamin'izay fotoana izay dia izay vao mivoaka ilay hoe mety ny fitondranao azoko antoka fa ny tananao momba ilay izy tsy hoe satria namaly Andriamanitra tsy hoe satria nisy zavatra nataon'Andriamanitra manokana teo amin'ny fiainako dia lasa hira ilay izy fa tena nianatra soumission hoe Andriamanitra izy dia manao izay tiany dia rehefa manaiky hoe tompoko izy fa tsy mpamonjiko fotsiny dia izay tiany dia mety foana fa tsy zavatra ratsy ataon'Andriamanitra dia ohatr'izay daholo ny tantaran'ireny hira rehetra misy an'ilay hira faran'izay izay hiraina amin'ny 18 io ny fotoana voaloha hirana anazy hoe baibay izay ohatrany hoe baibay inona ny ataontsika baibay hoe ny mpiankohaka marina amin'Andriamanitra sy ny olona ho fantatr'Andriamanitra rehefa hiverina an'i Jesosy dia tsy hoe évangéliste na pasteur na katolika ianao na fa olona manana ny identité an'i Jesosy dia ilay mahafohy fahotana dia lasa miditra kokoa any amin'izay indray ny message amin'izao fa satria izay moa ny tarihany dia anytsika mahaino anazy mavesatra dia mavesatra ny hafatra ary tena misy azo raisiny zany nandray tena nandray izay dia tena fotoana fohy ny rahantsika teo dia tena sotra fa sady nitory bodikely no nafatra ihany koa atsika ny tokantrano farany angamba ny mety hoe amaranantsika n'ity fotoanantsika androanty hoe mba hoe raha ohatra ny hoe misy attente tonga any dia inona zany mety zavatra voaraiko any bodikely dia ankoatran'izay hoe fanentanana kely ho an'ny mpijerentsika mpanaraka zao aloha
raha olombelona alehanao any a dia olombelona zany noentinao mody hoe zavatra tsy mandrakizay fa hitady an' jesosy tsika dia mety hoe mandoha vola ianao mety hoe midepense ianao fa tadidio fa misy tombona ny fananao iny tsy hoe aty aposinay na hoe fantatritsika fa misy ny charge tsy maintsy atrehana manao an'izao ary tsika miezaka manao zavatra tsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa te-hangavy anao mihitsy na hoe sokafy ambony le fomba fijery a hijery an' Jesosy raha hijery bodikely ianao dia mety ho diso fanantenana ianao satria olombelona foana ihany fa Jesosy a no antenao a dia minoko hoe mety hoe misy tanatin'ny alalan'ireny hira rehetrarehetra ireny mety misy zavatra kely mba nahakasika anao dia fanamasina nanao andreny fa tsy hoe fahaizana mamorikira akory dia izay no andrandrao hoe tant que hoe Jesosy ny objectif atsika dia tsisy miala maina zany manao mihoatra ary izy manao mihoatra no izay eritreretintsika hoe zao aza manantena kory hoe ivazany ty olana zao tonga hafa fotsiny anaty etaeta dia Jesosy no mikarakaranao amin'ny façon-any a dia izay ny anentanako atsika rehetra hoe zao tsika tena mila mivondrona miray fo ny kristiana manomana mandrakizay mety hoe mafimafy aminao manangona le vola hiatrena le izy fa tadidio fa ozy ny ten'Andriamanitra izay misy ny arenareo ao misy ny fonareo ka raha ny an-danitra misy ny arenantsika dia mandoha mihitsy ary tsika mitany asan'Andriamanitra mba ahafahany asan'Andriamanitra mitombo dia tsy mitady en retour koa hoe raha mamafy any azy zao dia zao fa Andriamanitra izy dia manao izay tiany fa tsika jory fotsiny ho mpiankoka marina. Merci tena wow. Merci beaucoup bodikely a dia ho antsika rehetra zany a izay manaraka an'ity vidéo ity a manasa anareo ho tonga amin'ny CCSK amin'ny 18 juillet andro sabotsy io a à 15h fa tenyzao a dia efa azonao jifaina ny billet a dia misy 15 000 ariary a 25 000 ariary dia 40 000 ariary arak'ilay teny bodikely teo hoe indraindraitsika efa zatra an'ilay hoe gratuit hony rehefa fitoriana dia ohatran'izao fa tena isaorana zany a ny lumière sy bodikely misy shui satria anisan'ny saza zareo a tsy ataoko hoe voalohany satria tsy zareo voalohany fa sa hoe tena mandeha ambony-drano a dia tena manentana atsika rehetra zany a anjifa ho atsika rehetra izay manana fo hoe te hampandroso ny royaume an'Andriamanitra satria anisan'ny investissement ho ataonao ho an'ny fanjakan'Andriamanitra io fotoana io a dia ahoana mo fiteny papa andao andramana foany andao andramana Fiz misy anao no tiako izy